Miraba rivariva antsika rehetrarehetra indray a. Araka n'io titre izay nataoko io a dia hanao bilan kely tsika izany androany hoe ahoana ny fandehan'iny andro voalohany iny. Za zany hiteny kely a. Efa matoro ny sasany fa zavafazana intsony tsy manina fa afaka mijery rapitso nareo fa ndana matory. Fa zao za zany tena te-hiteny amintsika efa ela izahay, en tout cas zahako fanirisoerinay vao no nanaitra ny vahoaka malagasy mikasika ny zavatra tsy manjary rehetra ao Madagasikara. Tsy ny jiro sy rano tsy mandeha ihany na ny jiro tapaka na ny rano tapaka na ny rano mivadika rano-potaka na ny inona ny mahatonga ny jirama tsy mandeha na hoe inona ny be dia be. Fa ny tiako tenenina dia izao. Tsy afaka miala ny atao hoe révolution sy ny politika. Nareo aza mety ambakain'olona hoe ny révolution populaire dia tsisy idiran'ny politika. Ary aza mieritreritra koa hoe ny atao hoe politika dia dikan'izay dia hoe misy olona te haka seza pour faire la même chose que les autres. Tsy izay ny atao hoe politika, fa ny atao hoe politika dia gestion de la cité, fitantanana firenena. Ary ny tsy fahaiza mitantana sy ny gabegie sy ny fitantanana tsy mahomby eo amin'ny firenena no manimba ny politika. Zany hoe manana politisiana, zany hoe manana mpitondra tsy mahay mitantana itsika dia izay mahatonga an'io jiro tsy mandeha, rano tapaka, lalana simba, PPN miakatra, insécurité tsy manjary. Tsy izany manko fa be dia be no milaza hoe aza japin'ny mpanao politika, aza japin'ny mpanao politika. Tsisy ny japy eo. Raha ohatra ka hoe tsy n'exista mihitsy izahay raha tsy voandroany dia keko hoe iny izay fa parachute avy any an-danitra nahita an'ilay Gen Z sy nahita an'ity hetsika leo ity dia izay zay vao milaza ity za fa nirisoerinay vao nikatsaka tsaramaso ny voanjobory. Tsy izay ilay izy. Izahay tompoko efa n'exista teo hatramin'izay ary ny sitona foana ny lakolosy mikasika ny zavatra rehetrarehetra tsy mety ao Madagasikara, y compris ny fandanina ny pona ataon'ny fanjakana tsy miinvestira ny amin'ny tokony ho izy. Fa raha ohatra nareo ka mieritreritra hoe tsisy idiran'ny politika ity na izao, bah oui, olona manao politika ane no isadresevanareo, ilazana hoe zay mila jiro, mila rano e. Fa nga heverinareo fa Andriamanitra no isadresevanareo sa ny États-Unis, sa ny SADC, sa ny Nations Unies, ny politika zany hoe ny mpitondra ao Madagasikara. Ary efa mpitondra ao Madagasikara ny isadresevanareo raha te hanana poanareo dia izay opposition amin'iny mpitondra iny no arahanareo soit nareo mifampiraraha amin'ilay mpitondra dia milelaka anazy dia miaraka aminazy. Tiako tenena amin'izany dia il faut mettre les points sur les i. Ny révolution populaire dia forme de politique. Faharoa manaraka an'izany efa niteny foana izahay teto hoe tandremo fa misy olona mamatsy vola gros bras, misy andian'olona s'infiltrer ao anatin'ny hetsika ary reny olona reny androba sy amodika ny fananam-bahoaka. Isika nahita tsara fa ny olona izay tena nanao ny hetsika dia olona calme, olona tsy mamono, olona tsy mandroba. Ary ireo olona izay nandroba dia tsy hitantsika akory ny tomboan'ilay izy fa ry zareo efa any. Vao hoe may hono ny tranony tsy vahiny, may ny tranony Lalatina, ny trano Lalatina iny aloha dia efa tena mazava be mihitsy fa misy maramila sy gendarme be dia be ny ambina teo ivelany teo nefa
mbola hoe may ihany le izy de may vetivetika kely ngamba tsy 5 minutes tsy fantatra akory na may na tsy tena may fa nisy setroka be tazana avy aty ivelany de hoe may hono ny trano lalatina de teo zay fa nisy signaly hoe tandre fa tsy may zany io fa nisy olona tao anatiny tao mody nandrehitra afo ny lodaka be tao de aveo de hoe may fa tsy may zany io fa fanosorapotaka satria hitantsika tsara ny vidéo zay nipartageko teo fanosorapotaka ny mpianatra lazaina hoe nisy mpianatra nitra tao raha nisy mpianatra nitra tao ko aizany caméra misy an'izany aizany tsy nahitan'ireo maramila zay niambina teo ivelany rehetrarehetra teo an'izany mpianatra niditra tao zany raha nisy an'izany mpianatra zany ny mpianatra de manao selfie tsakijanona manao direct tsakijanona maka ny zavatra rehetra andalovany donc ny tiako tenena de zao efa niteny izahay zao daholo ny zavatra misy zao daholo ny zavatra misy nareo milaza hoe aza mibaikobaiko tsy baiko re zany efa zany ny atao hoe information ary ny atao hoe baiko zany de mitsangana mipetraha misitry mitsangana makary tsy zany akory ny ataonay fa izahay miteny amin'ireo zao atao zao atao zao atao zao atao conseil zay nga mahafilaza anazy fa rehefa nareo koa tsy hanao inona moa ny azonay atao eo zay nga ty andafy milamy zay ke misy jiro zay misy rano zay misy sakafo zay misy ppn fa ianareo milaza hoe izahay aza baikobaikona tsy baikona ianareo fa sokafana masipanahanareo mba hafantatra fa ny fomba filazana anazy nga mba tsy zakanareo tsy zaranareo ve izahay mba miteny aminareo ny tokony ataonareo hoe ory malagasy mba mifoasa fa zao ve ny zavatra mitranga de nareo ve de manaiky an'izao zavatra zao de izahay indray ve diso rehefa miteny an'izany fa tsy le olona manapotika amin'ny fiainanareo Madagasikara no tokony manana fahadisoana tsy nisy incitation à la violence teto ry madama tsy fantatra izy ny anaran'io Yasina Andria sa izy Yasina ny olona nanapotika anareo de ireo gros bras taritiny fidy sy ny rahalany ao amin'ny TMH efa navoaka reny ny sariny hoe jereo fa infiltré any aminareo any reo olona reo miaraka amin'ny gros bras fa ianareo moa zany tsy tia baikobaikona de tsy mihaino mihitsy izay zavatra tenena fa izay zavatra tsy tianareo eny any ny hitany masonareo fa ireny zavatra ireny matoa teneninay de satria ianareo tsy mahita ny zavatra hitanay aty ianareo tsy maheno ny zavatra henonay aty ianareo tsy malala ny zavatra fantatray aty et c'est pour ça nous anomezanay ny information anareo ino moa zany olona vitsivitsy fotsiny no miteny amin'iny fa ny akabiazan'ny olona de mahita hoe io fitondrana io de fa manao viveriny ainy hitazomaneo ary raha mba fantatrareo hoe à quel point izy vonina hijanona eo par tous les moyens y compris ohatran'ny ataon'ny lalatina io dorany hatramin'ny tranony mba ilazana hoe victime izy nefa ny vavany tamin'ny maraina de milaza hoe raha jiro tapaka amin'ny problème anareo miova asa de manaova mpivarotra amoron-dalana zany ve ny zavatra tenenin'ny olona anareo de tsy ho tezitra nareo zany ny zavatra tenenin'ny olona anareo de mbola hoe ka taona koa raha fa de fitokona indray mandeha ve de ampivahan'ny olana zany ny vavany vadiny Dinandremaoly zay membre ny HSC milaza hoe efa hatramin'ny 2016 izahay nitapaka jiro sy rano tsy tompoko nanomboka hatramin'ny 2009 makaty no nijaly ny vahoaka tsy tamin'ny 2016 fotsiny ihany nanomboka 2009 makaty jusqu'en 2025 tsika zao nijaly foana ny vahoaka ny olona very asa tamin'ny 2009 mbola tsy nahazo asa hatramin'izao tsika miteny zao lasa mivarotra amoron-dalana fa isika zany ny intérêt kely androany aloha de zao misy ny intérêt public ary rehefa miaraka ny intérêt public de miara mivoatra daholo ny malagasy rehetra miara miainga daholo ny firenena rehetrarehetra ary indraindray ao anatiny zany hoe révolution zany de mikatona ny firenena ray manontolo mireorganiser ny firenena ray manontolo de ao anatin'izay no anaovana ny reconstruction rehefa misy an'ireny trano irodana reny hoe trano efa délabré immeuble ngeda be efa délabré mety enjera amin'ny olona de
ordonné na démolition de rehefa démolir izy de aveo manao reconstruction fa tsy izay raha ny zavatra tena fa zay fa niteny depuis le début tandremo fa misy olona mieritreritra androbo raha ohatra isika ka manao de ny mpitondra mila faizina fa tsy ny vahoaka ary ny teny isika hoe alaivo ry zareo alaivo ampanajana any an-tranony izy izay no tena koa alaivo ry Lalatina satria Lalatina nanome antsika hevitra voalohany an'io hoe fidinana an-dalambe no ny fatapahan'ny jiro sy rano io de alaina ao an-tranony izy avianao Lalatina iaraka aminay andeha hitaky an'ity fa tsy niteny mihitsy hoe andana dory ny tranony tsy niteny mihitsy hoe andana ravao ny tranony tsy niteny an'izany teny hoe mienga isaky ny fokotany de eo amin'ny fokotany misy an'le olonareo manasa anazy ndao iaraka aminay de inona ny ma-incitation à la violence amin'izany inona ny orinasa rapotika ny orinasa malagasy de ireo gros bras no karamain'ireo karana ny tononoko ireo no nanapotika ny orinasa malagasy fa jereo fa ny anazy tsy potika fa ny olona hafa malagasy no ny potehany tadio zay ohatran'izay ihany nataony Andry Rajoelina tamin'ny 2009 le même système akoa nataony Andry Rajoelina tamin'ny 2009 ho an'izay reraka be mijery anay eo afaka miala mihitsy ry Rindra Luka sy ry tsy fantatra hoe afaka miala fa tsy olana mihitsy izany fa tsy azoko ina mbola hijerenana amin'ny andro amin'ny 12 alina Madagasikara nefa ianao reraka sady lany crédit efa tsitsitsina de aveo faharoa manaraka an'izay de zao efa tenenina fa ireo olo ireo de mandeha mitsoka daholo efa hitsoka izy de nisy signalement azonay hoe andeha amin'ny vol androany hariva ry zareo misy efa lasa maly misy efa lasa fakimaly misy lasa tamin'ny atoandro ary misy ny andeha androany hariva de niteny izay ianareo maramila idio ny aéroport tsy nisy niteny mihitsy hoe dory ny aéroport ary tsy may akory ny aéroportsika jamais de la vie koa zay teny azany fa ny teny izay hoe nareo eny vato ambeny manao vandro masom-pokon'olona ny olona miditra eo amin'ny aéroport hoe so de mitsoka ireo mpambotry ny firenentsika ka andeha angatsitsika andeha hitsoka fotsiny eo de nanakarama ny gros bras sy ny maramila andeha hamono ny vahoaka non tsy mahazo mivoaka fa eo satria ny olona izay antefany fitakitsika de ireo mpitondra reo ka izy zany mila eo maheno ny fitakiana ary mitondra ny vahaolana mikasika an'izany izay efa nivoaka tany Tamatavy de tokony any Tamatavy indray koa no mandeha ny fisakanana hoe tsy mahazo mivoaka teto ianao Andriamatoa gouvernoura satria ianao raha nilaza hoe ifampiraraha amin'ny vahoaka ko hono ianao andeha hitsoka indray fa ianareo eto koa de zao tandremo hitanareo misy compte foza PDB mihitsy ny serasera mada iza ny anaran'ireny vaovao marina sa hoe ina marina je sais plus manao compte PDB reo ry dadan'ny Jemima sy ny rehetrarehetra de zao zareo mody manao sarin'le Gen Z sy ny rehetrarehetra de mody s'infiltrer manao an'izao fa mitandrema isika misy anankiray zao tratrako tsara mihitsy manao sinina ve ohatran'izao izy ao anatin'ny storyany nefa nisy milaza fa Gen Z tsisy Gen Z manao an'izao tsisy olona tsy foza manao an'izao zany ny olona manao an'izao dia foza satria nahoana efa fantatsika fa marika ny foza zany sinina ny zareo zany de aveo ilaza hoe zao jerevo tsara ary mbola variana teny Ambojatovo sy Ambojatovo sy Ambatonakanga ny vahoaka ary nisy nidina teo amin'ny 13 Mai mody ny vahany zareo ny lalana makany Antaninarenina de teo izay le teny hoe tandremo aza misy miakatra any Antaninarenina satria raha vao mandeha makany nareo zone rouge iny dia sanatrian'izany nareo ataon'ny 7 février eo
Ary ny teny koa izay hoe tandremo fa misy miomana maka ny banque centrale dia ho lazaina fa ianareo no namaky anazy nefa mbola zareo ihany koa manao anazy. Izany rehetrarehetra izany tsy resaka hoe baiko fa resaka filazana hoe izahay no mahazo information alohanareo dia miteny aminareo. Fa ny olona izay mamendry fendro anareo dia dinio tsara izy ny mpamendry fendro ary izy no milaza ny marina eto. Ary farany, inona no teneniko? Miteny hoe ny intérêt public aloha ny jerena izay vao ny intérêt privé. Fa mahatonga ny kolikoly. Te hanao concours ianao. Dia au lieu de mandeha mianatra hoe ndeha hianatra dia ataoko izay aizako an'ity. Aiza misy olona re mba afaka mipistonner anao. Dia izany no mahatonga kolikoly satria ka za maika ho afaka ko sitrany mba ho afaka. Ny gendarme, ny police, ny mpitsara, ny administrateur civil, ny fonctionnaire, tout le monde mandalo amin'izany daholo rehefa te ho afaka. Tsy mba misy manao mihitsy hoe aleo za hiezaka hianatra dia hanao concours im-be dia be na izerana izay vao afaka. Fa tsy hoe ka za te hanao concours indray mandeha. Betsaka ny olona izay miteny aty aminanty, izay madame Fanirso mba hanao concours fa ny zanako manao droit dia mba iza ny olona mba fantatrao tonga dia omeko paquet. Tsisy olona fantatra anao ininona izany fa manaova concours. Dia rehefa afaka dia mba afaka madio. Rehefa tsy afaka dia mitadiava asa hafa fa mety hoe mbola tsy nahay ianao na mety mbola corrompu les systèmes. Amin'izao tsika miteny izao aloha dia corrompu total ny système aza manao concours akory. Satria na mahay be takininina ary ianao dia tsy tafiditra raha tsy mandoha vola amin'izy mianakavy ao. Malaza izany izao. Tsy izany mamorona izany ary asa miditra amin'izay resaka izay. Fa noho ny fitiavana an'ilay intérêt perso, ka sitraneko. Atingery madama tsisy asa dia mba sauve qui peut dia aleo aloha mba miditra amin'izay. Non, izany no mahavoantsika izany. Izany no mahavoantsika satria mijery an'ilay intérêt kely privé foana fa tsy mijery an'ilay intérêt public. Dia izany no mahatonga an'ireo mpitsara, izany no mahatonga an'ireo maramila. Izay tsy mahavita manao ny asany araka ny tokony ho izy. Satria na fomba nidirany tahony tsy amin'ny fomba madio. Ny maramila mandoha vola tsy hoe izy ny te handoha fa rehefa hanao re-engagement izy dia ny ministry ny défense sy ny lehibehan'ny état-major sy ny lehibehan'izy mianakavy mampandoha vola anazy. Alors que volontairement izy manao maramila, mieritreritra izy mba ho an'ny tanindrazana naovako an'ity, rehefa tonga hoe tsy re-engagé raha tsy mandoha vola, nefa izy efa nandany 2 taona tao. Dia voatery izy mandoha vola satria mieritreritra an'ilay intérêt kely sitrany mba manana asa stable ko. Dia rehefa avy eo miakatra grade dia io hitantsika ny résultat zao. Lasa tsy ho an'ny tanindrazana ilay izy fa ho any hoe inona ny ataoko raha very asa etiko dia atao anarako. Donc manomboka izao retsika miovato etsainy. Mety masika, mety hoe indraindray miteny zavatra tsy mahafaly anareo fa tsy maninona izany. Ary izao inona moa ny atombohan'ilay hoe Gen Z? Tao Madagasikara ve ny atombohan'izany Gen Z izany? Sa eran-tany? Inona moa izany Gen Z izany? Génération teraka tamin'ny 2000 no makaty. Dia rehefa nandeha ny Népal, inona kay ny zavatra nitranga tany Népal? Révolution sanglante et enflammée. Dia milaza daholo tsika, tokony mba misy bandy kely ohatran'ity nitarika antsika ty Madagasikara. Fa inona marina fa tsy niteny izy amasom-bahoaka hoe inona ny zavatra nitranga tany Népal? 900 personnes blessées, 130 décédés, tsy haiko firy ny arrêté. Nisy zavatra be dia be nikorotana tao izay vao rafa ny fitondram-panjakana. Fa ianareo ka nieritreritra hoe nijoro teo amin'ny arabe teo fotsiny ireo Népalais ireo dia nirafa ny fitondram-panjakana ny démissionna. Ben non. Népal ny tadavinareo nefa nareo mieritreritra hoe ianao Fanirso aza manao an'izao. Tsy manao incitation à la haine fa za milaza marina. Oka za va niresaka. Tsy mila anana haine amin'ireo olona ireo tsika fa ry zareo mihitsy ny mi-inciter antsika à la haine satria ny vavany dia miteraka haine ho an'olona. Ahoana moa izany mi-inciter à la haine sa ny olona miteny hoe efa hatramin'izay foana ny tapaka ny jiro.
Fa rehefa tsy tapaka, rehefa tsy mety aminareo le mampiasa jiro, rehefa tsy mety aminareo le asa mampiasa jiro, andana mivarotra eny amoron-dalana. Ianao zany nianatra nanao informatika, nahazo diplôme bac +5 plus spécialisation en data science. Satria tapaka ny jiro, tsisy ninona azonao ampiasaina afa-tsy amin'ny ordinateur, de lasa ianao hoe bon, ok, aleo zany hivarotra prix scolaire. Zay zany nefa rana. De za ve ny miasité alahaina amin'izany? Iresaka polyclinique tsika. Ny tanisa fotsiny reto daholo mifanana ny Ravatomanga reto. Reto daholo ny olona izay nandovola tamin'ny fitondrana, reto daholo ny olona izay miasité ny Maramila sy ny Gros Bras animba ny etsikatsika. Fa ianareo no manao ny interprétation anareo ataovy an'izao polyclinique zao. Fa fantaro tsara hoe inona zany polyclinique zany. Zany polyclinique zany dia hôpitaly Mamy Ravatomanga. Ao amin'ny hôpitaly io raha olon-tsotra ianao mandeha miditra ao dia surfactureny. Dikan'izay na ianao manan-karena be dia mety mahavidy an'ilay izy, na ianao tsy manan-karena mihitsy fa fonctionnaire izay tokony ho prise en charge amin'ny fanjakana, dia na dia tokony ho servitana anamalao arany, ohatra hoe didina indray mandeha ianao dia vita, dia didina intelo ianao mandra-pahafaky ny ainao mba hisurfactureny ny facturanao. Zany ny atao hoe polyclinique lafy. Fantatrareo zany sa tsy fantatrareo? Zany ny polyclinique lafy. Na lefa daholo ny fitaovana rehetrarehetra, nefa tsy mitsabola ny ataony fa mipompeany volam-panjakana fotsiny. Dia ny olona izay mitsabo-tenao ka mpiasa mpanjakana dia anaovany surfacturation sy gonfle ny facture fotsiny, fa tsy misy rarahina hoe ho velo ianao sa ho faty. Ary be dia be mihitsy no tsy tafavoaka velona ao amin'izany polyclinique zany. Fa za tsy niteny hoe dorokolo izy napoteo, teny fotsiny reto daholo mifanana Ravatomanga. Fa za tsy niteny avoa eo izay nilaza hoe doro io napoteo, tsy niteny an'izany aza manao interprétation. Ary io tadidio tsara. Ne vous trompez pas d'adversaire, tsy zany adversaire anareo fa ny mpitondra izay manapotika anareo. Ça, je dis les choses que tout le monde n'ose pas dire. Ary za koa tsy andeha hanafisafo anareo dans le sens du poil. Za eto hamono conscience anareo. Rehefa ifomo anareo tsara, rehefa tsy ifomo anareo fa te hatory, vous voulez dormir sur vos lauriers, vous voulez rester dans votre zone de confort, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Tsy misy hoe tokony navoakanao na tsy tokony navoakanao le izy satria za koa ohatra anareo tsy tia baikona ihany, tsy anareo no miteny aminao hoe zao re madama ny tianay hoeno fa zao kosa tsy tianay hoeno fa michoquer anay. Non, zay zavatra teneniko dia anjara anareo mandanjalanja, maka zay mety aminareo dia mametraka zay tsy mety aminareo, point, c'est tout. Zay. Ary le resaka hoe problème personnel oudi. Si problème personnel, tout mauvaise gouvernance, c'est le problème de tous les malgaches. Si o problème personnel mihitsy tsy fahaiza-mitantanao Madagasikara, fa problème malagasy rehetra, satria fantaro fa noho ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra dia mahatratra 5 000 efa ho 6 000 ariary ny euro. Dia izay zavatra rehetra vidinao a Madagasikara dia miakatra be daholo. Dia rehefa ambany be ny tany sandam-bola malagasy dia tsy zarery manana problème fa nareo, ary zara tsy manana problème satria volako aty euro ny nareo any malagasy mandefa en euro efa ho 6 000 zany tonga any aminareo any. Donc tsy zany manana problème fa nareo. Faharoa, raha ohatra ka mbola tsy mamokatra Madagasikara fa mindram-bola foana amin'ny Banque Mondiale dia sahirana isika amin'ny fandoavana ny troso io. Nefa ny fatenena hoe mindrana 100 000 tsika dia ny 40 amin'iny veran-javony fotsiny, fa ny 60 ny miditra anaty kitabolam-panjakana, nefa tsika mamerina 100 plus les intérêts. Dia inona amin'izany ma problème personnel ko an'ilay izy? Inona le ma problème personnel ko an'ilay izy? Inona moa zany ma problème personnel ko an'izany?
Tiraraïko, c'est tianape, je suis pas là pour me faire aimer non plus. Je suis là juste pour dire ce que j'ai à dire. C'est mienne, c'est mienne. Je m'en fous. C'est izy. Afaka tsy tia fitondrana ianao, afaka tsy tia anao koa fa tsisy raraiko an'izany. De rehefa tianao ny poliklinika de andana hoeto tsaboa ihany ny avanao, de asa gaga rehefa avy eo rehefa surfacturé ny lafo be nefa mbola tsy sitrana. De ne viens pas mandefa MP aty amina, zay mata mifanirisona de tao amin'ny poliklinika de fa natratra 1 milliard ny facturanay fa mbola tsy sitrana ihany le avanay ary gaga izay fa intelo ny didina le appendicite. Taiza anisan'izany? Taiza anisan'izany hoe olona didina intelo? De isaky ny didina amin'ny facture midangana be ohatran'izany. De avy eo de ilaza hoe tsy misy hoe en direct na direct zany io. Fa io zay teneniko anareo zay. Tsy izay mahafinaritra anareo ihany no tenenina. Fa zay zavatra tokony ho tenenina no tenenina eto. Zay. Raha pitsy mbola mitohy ny hetsika ary zay de tsy maintsy mbola manentana. Zay mbola teo entanina, zay tsy teo entanina, tant pis. Ary zao koa, tsy ny GNZ darery akory nanao an'io hetsika io fa hitantsika tsara na ny autorisation de manifester ara panneau politique any nangataka ny autorisation fa tsy ny GNZ. Lili Baba Clémence nangataka autorisation de manifester fa tsy ny GNZ. Zany akory tsy midika hoe hiady hevitra tsika hoe iza ny tompony, tsisy tompony io. Hetsika populaire io ao ny panneau politique, ao ny tsy panneau politique, ny vahoaka malagasy ny tompony io. Ka aza miteny hoe anay ty, fa de toute manière tsy vita anareo rero, tsy vita ny panneau politique rero, tsy vita ny vahoaka rero ary ny panneau politique koa de ao anatin'ny vahoaka. Tsy mila panneau politique nareo de andana raha tonga de alefazy fotsiny le jirama. Nareo nga mieritratra hoe le jirama tsy te handeha, tsy le jirama tsy te handeha. Fa le fitantanana ny jirama io tsy mampandeha an'le jiro sy rano. Ary raha lazaiko anao na mahatonga an'le jiro sy rano tsy mandeha de satria zao. Ny orinasa izay mivarotra ny solika dia tompony groupy. Tompony maintenance ny groupy ary tompony maintenance ny fitaovan'ny jirama. Ireo zavatra anankiefatra ireo mampiodina ny jirama fa ny jirama zany ohatran'ny coquille vide tsy misy fitaovana. De izy no mivarotra ny carburant aminareo, mitaritra ny herinaratra aminareo fa ireto le orinasa anankiefatra reto no mivarotra amin'ny jirama. De rehefa avy eo ato amin'ny jirama ato surfacturé zareo koa ny herinaratra zay ameny ny jirama de tsy voalohan'ny jirama tsony le izy. Ohatra hoe herinaratra tokony 1 euro de amidiny 4 euro amin'ny jirama. De rehefa de amidiny jirama iny amidiny jirama 1,5 euro nefa zavatra vidina 4 euro. Satria tsy afaka marotra ny 4 euro ny jirama. Satria sady tsy ampy le herinaratra no lafo loatra no deja efa tsy ny olona rehetrarehetra mahazo an'izy. Rehefa tsy mahavoalohan'le trosa amin'izay ny jirama, tapahany ty mpamatsy carburant ty ny carburant de tsy afaka mihodina tsara ny jirama. Azonareo le cercle vicieux. Misy manko amin'ireo GNZ ireo miteny hoe tokony potehana daholo le fitaovan'ny jirama de amin'izay mitady vahaolana ry zareo. De izy hoe non, tsy zay le izy en fait. Fa ny fitantanana no tsy mety. Misy contrat léonin iarahana amin'ireo karana sy gasy sy fournisseur ny jirama reo mahatonga an'io pénurie de carburant anodinana ny groupe io. Misy contrat léonin ao amin'io fanofana groupe tsy akijanona io. Izay mahatonga ny olana jirama io. Kanefa isaky misy mpitondra miovy eo de anateran'ireo karana sy ireo gasy tompony orinasa sy tompony carburant ary tompony groupe reo vola. Zay ministre ny finance sy ministre ny énergie ary zay président de la république sy prime ministre eo de mangina de mitazona le contrat foana ihany. Donc inona zany ny problème anareo? Faniriso ny problème anareo? Sa zany manana problème personnel amin'izany? Sa fantatrareo amin'izay hoe inona mahatonga an'le rano sy jiro tsy misy? De avy eo faharoa manaraka an'izany, tsara fantatrareo misy société BDP
manao fournisseur sy prestataire ny jirama hoe manao entretien des installations mikasika ny rano na ny traitement des eaux na ny canalisation tsy misy entretien ataony akory fa mandray vola tsakijany izy ary anisan'izany ny orinasa ny Ravatomanga manana orinasa fictifa marobe Ravatomanga prestataire amin'ny jirama tsy manao ninina akory fa mandray 1 milliard d'ariary 2 fois par mois payer ny jirama 1 milliard d'ariary 2 fois par mois pour ne rien faire. De normal le jirama raha ohatra ka bokatrosa de hozy izy nareo hoe problème anao sy Ravatomanga izy iny ki problème ko amin'ny Ravatomanga fa milaza aminareo hoe zany ny zava-misy de hozy izy nareo eny ianao ady manokana amin'ny Ravatomanga tsisy idirako amin'ny ady amin'ny Ravatomanga fa zany ny problème antsika mianakavy amin'ny Ravatomanga satria pomper ny Ravatomanga ny vola rehetra amin'ny jirama ao amin'ny finance any amin'ny zavatra rehetra de normal tsika raha tsisy jiro na tsisy rano ataoko hoe tsika nefa zara amin'ny le mbola misy jiro misy rano aty misy anaty nefa mbola sahiran-tsaina aminareo. Zay fa andao tsika tory amin'izay fa manjary alina be rapitso indray.